Sinakiradio isakini alasnainy hatramin'ny zoma amin'ny sivy sasany alina ora eo mivavaka fiambenana iarahanao ny mpanompon'Andriamanitra Radio Kolo Salama mivady sy ny groupe izay maharesy andrenesanao toroteny sy fampahelezana mivavaka fiambenana mivavaka fiambenana sambatra izay volanin'aino ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo amin'ny lambaravarako ny alohan'ny fiambenana amin'ny alina ny maso mba isaisainako ny teninao mivavaka fiambenana mivavaka fiambenana Alléluia. Amin'ny fiainana lehibe indrindra sy mba lalatsana mba malala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao dia fahaberay tenako miaino aminao eto androany dia manana fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy amin'ny isan-tokantrano isan-batany olona izay traritra eto androany. Fahabe amin'ny mahitanao tonga eto androany dia tsononoka aminao ny fiadanan'ny tompo ny fiadanan'ny kristianina hanapaka amin'ny isan-tokantrano isan-batany olona izay tonga mandray izao fandarana izao. Dia ho amintsika ny fiadanany sy ny fahasoavany dia miarabana manokana raha tonga eto ianao ary teteny aminay tsika sandrasanako ny nahatongavanao eto. Raha anao no tonga miaraka aminay eto amin'ity fandarana ity dia tadidio fa anisan'ny olona natsoina manokana ianao. Halleluia. Ka aza raisinao zavatra kely na ambany zany zavatra itsonanao zany fa antso lehibe mety tena anovan'ny fiainanao tanteraka mihitsy. Raha loatra ny fotoana fa hivavaka tsika dia raha loatra ny fotoana fahantsika manome voninahitra n'Andriamanitra sy mivavaka miara-mivavaka. Ny azo antoka dia izao tsy hanofo ratsy ianao androany alina. Ny azo antoka dia izao hiara-mandeha amin'ny tenin'Andriamanitra ianao, hiara-matory amin'ny tenin'Andriamanitra ianao. Azo antoka ny tontolo andronao raha pisy tontolo andro afinaritra be. Eo ny fampiarabantsika aloha minolontsika hivavaka metrika ny fotoantsika eo am-pilatan'Andriamanitra. Ndao mampandrotsika ny anabavintsika ranabavintsika Melosobe Anjahana avatsy Arabia Saodita. Izy nitondrantsika anatin'ny vavaka fanomboana amin'ity androany ity. Melosobe Anjahana, anao ny fitenenana. Mankasitraka pasitera nagname fitenenana tain'i Jesosy pasitera mianakavy sy antsika rehetra izay mpanaraka zao vavaka fiambenarana zao mbola iray vavaka antsika revana hanapetraka zao fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Ry Andriamanitra raisy zany ka fanahy masino mbola faly misaotra sy miterary manome voninahitra ny anarana zahay amin'izao fotoana zao. Misaotra Jesosy malalo ny fitantanana ho anay sy ny fiarovana ho anay mbola nahafahany namakivaky ny tontolo andro iny ary mbola nahatratraranay izao alina izao. Fantatray tompo tsy miherinay natanjaka amin'ny nahatratraranay izao alina izao fa noho ny fitiavana ho anay sy ny famitram-pona ho anay ary maro zavatra izay nataonay tsara sy sitrapona Jesosy mamindrafo aminay mamela ny helokay diovy izay mba ho afa-keloko sasa izay mba ho afa-pahotana Jesosy malalo ary mbola misaotra anazy amin'izao fotoana izao Jesosy mbola tafiona amin'izao vavaka fiambenarana izao andeha sy hanome ny voninahitra ny anarana azy amin'izao fotoana izao ary ny mpanompona azy tonga ny hafitra Jesosy io ka nano hampiteny ny vavany araka izay tiana hambara aminay tsirairay avy ary izay mitianiko tompo ingany mba mpiaino mpankatony ny teninao ary ny fitaovana rehetra izay entinay tanteraka zao vavaka zao Jesosy io apetraka eo am-pelatananao ny connexion mba tsy ho tapatapaka ary ny ordinatera indray tsara araka ny sitrapona Jesosy malalo ary izay marary Jesosy io ka nana sitrana azy amin'izao fotoana zao ary apetraka eo am-pelatanana Jesosy io ny zavatra rehetra izay ataonay amin'izao fotoana zao mba ho voninahitra ny anaranao
ary mbola mangataka ny fanetrena avy aminazy zahay tsirairay avy Jesosy malalo. Izany vavaka zany apetraka eo am-pialan-tanàna misaotra Jesosy malalo. Haleloia, amen. Alleluia, mankasitraka ny anao rana mba avy sobe anjana taminatin'izay vavaka mamy be zay izay nentinao. Andriamanitra manaka pasoavana marifitianao dia mitombosa sy pasoavana foana hatrany hatrany. Raha isao tsodrano amin'izao fotoana izao ny tsodrantsika androany dia hitantsika ao amin'ny salamo 7:30 andiny 7:20 salamo 7:30 andiny 7:20 sy 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fantatry Jehovah ny androny mahitsy ary ny lovany ho mandrakizay. Tsy mba homenatra amin'ny andro fahoriany ireny ary amin'ny taona mosarena dia ho voky izy. Halleluia, amen. Dia izaho mitsodrana anao androany mba tanteraka aminao anie zany teny zany fa ianao dia olona tsy mba homenatra amin'ny andro fahoriana ary amin'ny taona mosarena dia ho voky ianao, ho vokisan'Andriamanitra ny fahasoavany, ho vokisan'ny tsoka matavy mihitsy. Zao andro iainantsika zao nge ravana zany andro fahoriana sy amin'ny andro mosarena zany, zao fotoana iainantsika zao zany. Nefa zao mihitsy ny fotoana mikisan'Andriamanitra anao, zao mihitsy ny fotoana tsy hamelan'Andriamanitra anao homenatra fa fotoana zao nandatany anao. Tanteraka aminao anie zany dia raha isoariny tsodrano raha nampaverika France, mikataka malala France, Asina Apôstôly Madagasikara, Tsirambora France, Kikiran'Andrena Soly Madagasikara, Soameva France, Angèle Pagès France, Anguirina Rodriguez Arabie Saoudite, Ito Noelina France, Soameva France, Mampionina France, Tozo Allemagne, Anguirina Andrena Soly France, Ime Manambotso France, Thierry Berthelot France, Artisanat de Madagascar France, Claude Razaka France, Rantalina Marisalina Madagascar, Nena Mainso Italie, Jesosy Mpandresy Madagascar, Mirarandre Malala Allemagne, Anguirina Rodriguez Arabie Saoudite, Itody Noelina France, André Suzel Suisse, Amina Angélique Koweït, Erika Rak France, Lazana Monique Dubai. Ahoana ny aminareo azo amin'ity resaka daroka vomitirana mba avy Lazana Monique fa androany ohatry nahita hoe ny aéroport Dubai indray ohatry ny voadaroka boka marina hoe zay. Fa na izany ary nareo maherezy matoky fa tsy mahakasika anareo zany Halleluia, bomba fi zay nipoaka tany fa mbola io nareo io. Halleluia, azo antoka. Anguirina Rodriguez Arabie Saoudite, Azana Sylvie Koweït, Mesobe Anjana Arabie Saoudite, Noélie Fantou France, Rosemina France, Rosemina France, Azana Sylvie Koweït, Jessica Patici France, Fabiola Menjanary Koweït. Halleluia, tahiny tompo isika mianakavy. Inona ny fahasoavan'Andriamanitra nataony taminao androany? Inona ny fahasoavan'Andriamanitra izay nitranga tamin'ny fiainanao androany? Androany ravana dia misy dinale izay tokony hataoko raha pitso lavitra dia lavitra, dia sady efa ndresaka tamin'olona any misy entana zay tokony alaiko any amin'ny ny lavilavitra pitsy ny tokantrano. Dia rehefa ndresaka tamin'ilay olona dia asa izay mahazo an'ilay olona fa tena miavonavona be mihitsy ilay olona eo amin'ny misy fotoana moa rehefa zareo vazaha rehetra misy fotoana mbola misy ohatry ny manavaka vaham-bolokotra izany. Dia rehefa hijerena sarinao dia tsy haiko na misy ifandraisana amin'izany fa dia tena avonavona ilay izao. Nefa ny zavatra tena tsy maintsy ilaiko fa zary avana malala dia izao toetrako hatramin'izay za tsy manamby tamin'ny olona zany, fa indrindra za rehefa mivavaka io zary avana tena misy fomba fiteny malagasy hoe tsisy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy. Fa zary avana zary hatramin'ny vavahako za tena samy temy io za na tsisy anampy ary za mpiny Jehova. Halleluia. Dia asa zany izay mahazo an'ilay olona hitany hoe ilay zavatra tedavina io moa be mpitady be sady rara be mihitsy vao mahita an'io zavatra io, piesina tomobila zany izy io. Dia mahalana be mihitsy zany ianao vao mahita an'io dia fantany hoe tena mahalana ary fantany hoe be mpitady. Dia eritreretinareo fa nanome prix anahy izy tamin'ny alatsinainy dia efa niteny taminy hoe zaho ho avy amin'ny alakamisy handalo amin'ny lalana misy anareo iny satria andeha lavitra. Dia mba rehefa azo any sarin'ilay izy tompoko.
nanomboka lasinainy la zay fa ho alefa sany le avy ho alefa manakaiky any ny fotoana tokony andanako rapitso de hitany hoe maika am'le izy de nampitombony be mihitsy indray prix an'izy hafa amin'ny prix nyteneny tamin'ny lasainy hafa indray prix nyteneny ny androany tsy hafa ngamba tsy zao prix hafa ingeo ny tena ozy izy io ny prix fa be de be mpitady fa ohatry zao de hoy izy amantsy anazy hoe tsy hafan'le izy aho nefa i zavatra io zany tena io ihany no hitako eraky la France io ihany no hitako mitady efa ngamba rehefa herinandro zay nitady an'izy io amin'ny internet amin'ny site rehetrarehetra any aminazy ihany no ahitako an'io fa no le avinavina diso tafahoatra izy de ohatry ny gaga hoe fa ty olo ty ve mieritreritra mihitsy hoe tena tsy mahita an'io raha tsy any aminazy to de zay zay ndray ary ano izy de zao za tsy aka alleloia za tsy aka dikan'izany zany de tavela eo za za manan'Andriamanitra velona lasa am'izay nandeha 30 kilomètres miala ny trano io toerana io tokony amin'ny 350 kilomètres fa avy 10 eny zany 35 kilomètres miala ny trano niditra toeram-pivarotana ako tonga de misy io zavatra io ary vaovao alleloia ny am'le olona tota fa vaovao ato amin'le magasin ohatrany manao hoe tena marina le izy mihitsy hoa io ao io izy mihitsy io izy alleloia tena faly zany efa noza hoe avotsotro any ty na hoe na tsy satria za zany mpividy client tokony mba ho azainy le olona ihany tena nanaovany avinavina be fatany hoe de fampitedavany zavatra io raha izay indray hoa za tsy vidy zay lalany ihany lalany alleloia zay reto tavela eto za manan'Andriamanitra izy manana piesy za manana ny Jehovah alleloia na hitan'le izy ary ny zava-mahafinaritra hitako le piesy amin'ny 35 km ny antso koa le olona le any amin'le lavitra be tokony alehako rapitso annuleny ny voyage ka alleloia tsara Jehovah za zany nadahany tato za nahita an'le akaiky tsy mandeha raha teo any amin'le lavitra be tsara hoa io Andriamanitsika tena nitrako ohatr'izao avoaka an'le magasin hoe tena velona io Andriamanitra tsika tsy azo ampifilafilany zany tsika zany raha vao ampifilafilany olona azy tsika de zao any amin'Andriamanitra tsika no mitady fa io tsy tsika ravana tahin'ny tompo tsika tahin'ny tompo zay any Jehovah-vombelona nafarina filandraka anazy tantarakely zay androany zay tsy maintsy Jehovah-vombelona Jesosy fa tsara be zavatra nataonao tamin'ny fiainako mahafinaritra ny vavaka mahafinaritra Jehovah mahafinaritra miankina amin'Andriamanitra tsika tsy azony olona mpifilafilany zany efa manan'Andriamanitra davary atolotra tsika ty raha mahafinaritra be tsika moa zany de efa miaina anatin'ny pasika zao aloha arabaina aloha tsika mianakavy tratra ny faran'ny taona ara-baiboly de androany ny faran'ny taona ara-baiboly de io androany io sika androany amin'ny 2 maraina ny taom-baovao ara-baiboly amin'ny 2 maraina alleloia amin'ny 2 maraina ny taom-baovao androany de fampiarahaba-tratra ny taontsika rehefa aveo androany alleloia fa androany ny tena rehefa aveo ny tena voalohan'ny taona ara-baiboly zany mba tonga atsika nge pasika amin'ny talata 1 ny volana marsy satria fa 4 ny volana nisanina fa 4 ny volana voalohany araka ny tenany amin'ny nomery alleloia no ankalazantsika ny pasika ka ny 4 zany volana zany de ny amin'ny 7 alina satria amin'ny ara-baiboly de ny alina ny voalohany vao ny atoandro alleloia zay mahatonga atsika hoe amin'ny 3 marsa no pasika tsika de anao pasika ary ny pasika de tandremana amin'ny alina ihany raha mbola ara-baiboly koa ny ataotsika tsy mitandrina pasika amin'ny andro atoandro zany tsika fa ny pasika de amin'ny alina tompoko ny alina vavaky ny pasika tsika de amin'ny talata 3 ny volana marsa ho avy zao afaka 4 andro ke zany de manana ny fosiny fanahinao sy ny sainao fa tena hoe hitandrina pasika isika eto ny ankohonana pasika de natao tandremana ihany koa mbola tsy maintsy isy ny toriteny sy fampianarana kely ifampiarizantsika momba ny pasika ao alohan'ny pasika io fa ny fivadikanina aloha de ataotsika ny 20 sy ny fivadikanina zay fataotsika isa-taona io fivadikanina zay rano fandarana andramika izao sy ny groupe zay maresy de ny sabata 28 sy ny lahady 29 marsa ho avy zao raha mba maniry ianao hiaraka hivady hanina aminay de afaka misoratra anarana ianao
dia tanterahantsika ao amin'ny Zoom takany mahazatra mampidira Zoom application anarana application zany Zoom zany dia ao antsika rehetra mifampahery 28-29 ny fivadikanana ny 31 alina no pasika ifo 1er avril no pasika eto amin'ny fandarina andramoka izao zay no antsika ara-baiboly ny tanterahantsika manaraka tsara ny tenin'Andriamanitra no ataontsika fa tsy ataontsika izay mety amin'ny olona hoe andao atao amin'ny antoandro ndao atao amin'ny rehefa lahady fa zay tenenin'ny tenin'Andriamanitra no ataontsika io zany dia pasika ara-baiboly tsy salasalantsika io efa ela moa vao nanomboka nitsidika ny tora dia efa fantatsika ny fotoana ny pasikatsika fa tsy hoe ny andro ny olona mipotraporintsika vao nanao fa tsika dia dinihana ny tenin'Andriamanitra dia araky ny tenin'Andriamanitra no avantsika ny pasika karia ara-penadona raha farany dia ohatra ny taona vaovao daholo any ary rampitso tahitompatsika rehetra meno finaritra dia anjaranao re zao manoratra inona nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao soraty meo finaritra Jehova dia ho hitanao ndreny amin'ny karakarany sy kolokoloan'ny fiainanao rampitso meno finaritra daholo Manupini mas contento moita Aviais amor e famo tena Ilai pantakani furinaita Nanduni vidini buai musija Taukai fari Toitaku yano fufatika Yule tungu to se vuale funa Nusatuati nururanaku na tosinu tinuna matiwa Taukai fari Inirano winni Eniaretana Ilaya Zufizalini Imafitamina Fayano Irian Yanoyan Nuna Vitiza Bukan fanasi janta Irano lansakan familiana elukan Nole fati zay mulavin yuluna Ifatunga fezu sanku Najamanita Inirano winni Lendiana Ilaya Zufizalini Imafitamina Fayana Wirian Yanoyan Nuna Vitizan Inirano winni Lendiana Ilaya Zufizalini Imafitamina Fayana Wirian Yanoyan Nuna Vitizan
Halleloia. Fantaina mipetraka fona rehefa pasika ohatra zao dia zao hoe mato anao Jesosy a, maty Jesosy mahavelomanao. Dia fantaniana mipetraka dia zao velona ve ianao. Petrao amin'ny tenanao zay fanontaniana zay, velona ve ianao raha maty Jesosy ho anao. Halleloia. No tsika hijery hamaky commentaire ary tsika hamaky témoignage a, dia afatsika hiditra avy hatrany amin'ny toriteny izay hoentin'ny ranambavitsika Razana Monika ao Dubai. Halleloia. Hoy ranambavy Tody Noelina hoe tsara Jehova satria mbola velona daholo sika sy tonga soa eto indray. Halleloia. Amen be. Halleloia. Hoy Fabiola hoe halleloia, voninahitra ho an'i Jesosy irery any fa nahafinaritra be ny tontolo androko. Androany nomeny hery sy tanjaka fahasalamana nomeny zay zaza. Halleloia. Ary isorako an'i Jesosy foana ny fahitam-pity omaly alina nisy fanomezana zay noeny madamo zay faly be satria tsy napoziko ny fanomezana, za tsy miasa contrat fa nampitovy iny tamin'ny mpiasa fahira contrat tato reo, vita amin'ny mpiasa fahira contrat reto foana zany. Halleloia ho an'i Jesosy irery ihany ny voninahitra. Amen. Halleloia. Tsara Jesosy. Ozy ranambaviaina hoe halleloia direct Jesosy fa nisy fahasoavana be sy fitahinana lotsaka taminay. Misaotra ny pastera manokana tondram-bavaka valim-bavaka be. Halleloia. Tsara Jesosy. Halleloia. Io no alifanto hoe misaotra félicitation nareo zandriana. Hoy no alifanto hoe misaotra ny Jehovah lalandava ary farahako fa tsy takatry ny saiko indray ny fitantanany ny asako androany. Tsara ny manana anao Jesosy fa velona azo tsapahitanana ny asanao. Halleloia. Amen. Halleloia. Hoy hoe manambitsy hoe misaotra n'Andriamanitra fa mbola notantaniny ka natotosa ny tontolo andro androany ka nahatratra izao fotoana izao indray dia raha sy aja tolotro azy. Amen. Halleloia. Hoy Bersavay makasitraka rahavavy malala, misaotra ny rahavavy Mesobeanjana zany rahavavy Berthe. Nous ici Thierry Berthelot, la journée s'est bien passée, le travail aussi. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Misaotra ny Jesosy Mesobeanjana mbola nomeny tombonandro androany fa tena feno fiarovana. Salama tsara. Amen. Alléluia. Tonga soa koa Thierry Lalbenza. Hoy mamina Angélique isorona lehibe Andriamanitra mbola nanome fahasalamana feno any amenakavy ary mbola natratrarany zanako tsingery taona naterahany androany. Voninahitra n'Andriamanitra. Andaontsika hirary soa an'izany anniversaire ny ranavavitsika, zanaky ranavavitsika mamina Angélique izany. Tao anaty groupe zay maharesy koa ve raha tsy diso nisy anniversaire ve tsika androany raha tsy diso azafady raha mba nisy eo mba patsay vo fa sao dia mba zahako tsy nahavaky tao amintsika tao androany. Nisy anniversaire moa tato amin'ny groupe tsika androany. Tsy nisy ndao irary soa ihany koa tsika andranambavy Angelina Diamant fa anniversaire any koa androany. Dia bona anniversaire koa anao ranambavy Angelina Diamant sy zanako ranambavy mamina Angélique dia Andriamanitra manakaipahasoavana hitanareo tsy tsahatra hitahany fiainanareo hatrany hatrany mandrakizay. Amen. Dia biso mamy avy amin'ny amenakavy reto. Berzava misaotra n'Andriamanitra tamin'ny tontolo andro androany lamina izay natao rehetra. Salama tsara ny amenakavy man'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Halleluia. Hoy zokinina hoe halleluia misaotra n'Andriamanitra lehibe fa tena vita zavatra maromaro androany. Menery sy tanjaka ary fahasalamana misaotra azy koa fa mbola tafoana soamatsara ato an-trano indray zay misy amenakavy kely dia ireny anarany masina voninahitra ho azy iryany. Amen. Tonga soa Lovely France. Hoy ny Charline hoe direct Jesosy malalina tamin'izay rehetra nataony taminay sy mbola natratrarako izao fotoam-bavaka izao. Halleluia. Amen. Tsara Jesosy anao izany mpitotro ny tontolo androko androany dia halleluia be fa
fanarivo kely za hoe mety tsy hatratra fandarana sady lasa tsy afaka hipartage fandarana live anaty Zoom zao fa noetiko mavaka mangingina atao tsaiko tao ndry mampalahelo anie Jesosy zareo akimada raha tsy afaka hipartage zay fa mba alaminy ny asako de fa saika hanoratra message fialatsiny tao amin'ny groupe akimada ihany za fa ny andriandry aloha de aleo fa ndrava alobe za koa de lasa tratraky ny fandarana sady afaka mipartage live amin'ny Zoom za tonga ara-potoana tsara de rainako Jesosy niaro ny menakavy kely sady nanome ny anina zaza ho anay tsara be zany misaotra anao raha latojo de raina Jesosy de misaotra anao hatrany koa mipartage. Alleluia. Nakasika ny fony lovilitina foana ao ny niriny mahafinaritra mihitsy niriny lovilitina hoy Bert Zavay misaotra anao Jesosy marala aloha tamin'ny fitiavanao de raina Jesosy marala. Alleluia. Amen. Hoe rikarako hoe alleluia de raiko Jesosy fa mbola nomeny tombona ery sy tanjaka na de somary voan'ny gripa aza mbola navita ny asa aman-draharaha rehetra sady narovana ny tamin'ny ratsy rehetra izay menakavy kely. Amen. Alleluia. Tsara Jesosy. Tsy nisy androany hoe nanambavy Marizao. Alleluia. Zay daholo ngamba nanoratra zay daholo zany nareo nanoratra dia misaotra anareo nanaiky fitaovana ameza amboninahitran'Andriamanitra na de Andriamanitra ny amaly fitianareo hatrany de mitombo fahasoavana sosotra hatrany ary izy mianakavy tapitra ny fitsinana olombelona hiditra amin'ny toroteny ary tsika etondranabavintsika razana Monika toroteny eto izy de rehefa vita ny toroteny de miverina eto ny tena koa mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Ndao ary razana Monika anao ny fitenenana. Tainy tompo pastera, tainy tompo atsika rehetra zay mpanaka vakoka fiandinana falia riavina mbola tafiaraka eto amintsika indray amin'izao alina zao de ny ten'Andriamanitra zay vakintsika moa hitantsika ao amin'ny salamo fa 145 18 19 salamo 145 18-19 de vakito zao nagnarana Jesosy ny sora mandry ambony salamo biby fideranan'Andriamanitra mpanjaka be indrafo nataon'i Davida. Ny fahavalo-ambinifolo. Jehova dia eo angaiky izy rehetra miantso azy dia izy rehetra miantso azy marina tokoa anefa ny ireny izay matahatra azy izy ary hiaino ny fitarenany ka mamonjy azy. Alleluia. Amen. Eto iavan'ny ten'Andriamanitra dia milaza fa Jehova dia eo angaiky izy rehetra miantso azy. Ny olona tato anaty Baiboly riavana dia rehefa nandalo ahy dia niantso ny Jehova daholo izy ireny. Niantso, nanandratra ny feo niantso. Tahaka zany ny Jona tao anatin'ny kibonazan-drano 3 andro sy 3 alina. Tao anatin'ny kibonazan-drano Jona nivavaka dia nihaino ny Jehova izy. Nihaino azy Jehova. Dia tahaka zany koa ny zanak'Israely tany amin'ny tany Egypta rehefa nitaraina tamin'Andriamanitra ny nafy fanompona izay nataony Farao an'izy ireny dia nitaraina tamin'ny Jehova dia nahatonga Jehova niteny hoe raiko ny fitarainan'ny oloko any Egypta dia hidina zao hamonjy azy. Dia tahaka zany koa Estera riavana na dia efa namoaka didy aza ny Babiloniana fahandrevana ny sosy rehetra dia nanao fifadian-kanina Estera dia mba hita fiteo anatrehan'ny mpanjaka dia nataon'Andriamanitra hita fiteo anatrehan'ny mpanjaka izy dia tsy naharenina Josy dia be olona tato anaty Baiboly rehefa nandalo ahy dia nitaraina tamin'i Jehova niantso an'i Jehova. Tahaka zany koa ny mpianatra Jesosy rehefa nandeha tao anatin'ny samokely izy ireny dia safotopotina be ny tafodrivotra tao anatin'ny ranomasina dia natory Jesosy dia nanandratra ny feo mpianatra nanandratra ny feo Petera dia niantso namoha an'i Jesosy
Dia nifoha Jesosy tao anatin'ny sambo kely izy ireny dia nampitsahatra ny tafo-drivotra. Dia ohatran'izany ry havana be dia be izy koa anatin'ny baiboly eto. Ny olona nandalo ady nisy olana teo amin'ny fiainany dia niantsona Jehova, niantso azy marina tokoa dia niaino Jehova, namaly izany. Dia atsika koa tsy fantatra hoe inona ny olana anao za tonga eto. Marary ianao dia izany irety sa zaza maditra, zanakanao maditra sa mokany trosa, tsy fantatra. Sa miandry visa ka ty ivelany sa inona olana anao. Ary fa atsika hiara iantso. Fa ny zavatra izay hita ry havana dia hatreto maro tokoa ny olona miantso, maro ny olona mivavaka be dia be. Fa ilay ny tenin'Andriamanitra hoe miantso azy marina tokoa, ilay vitsy mahita gagabe ry havana tamin'izany eto Madagasikara voatsela teo fa ny olona any ambanivohitra anay mandeha am-piangona dia efa misy manao pataloha vehivavy. Taitra be nahita an'izay zavatra izay. Nefa taloha tsy nanao an'izany mihitsy. Dia amin'izao efa mahazo manao pataloha vehivavy mihitra ao am-piangona mandeha mivavaka. Atsika ry havana rehefa raha mivavaka atsika sady manao zavatra tiany nofintsika dia Jehova tsy mihaino. Mivavaka atsika sady manao fahotana dia Jehova tsy mihaino. Fa ny atao hoe atsika rehefa miteny hoe Jehova momba Jehova izany dia mahita atsika fa Andriamanitra lehibe izany Andriamanitra izany. Ary rehefa Andriamanitra lehibe izy dia Andriamanitra masina izany Andriamanitra izany. Iny Andriamanitra mpamindra fo. Any amin'ny Deutéronomia milaza fa Deutéronomia 4:7 hoe raha katsantsika ny fontsika sy ny saintsika rehetra Jehova dia ho hitantsika izy. Ahoana ary izany hoe mikatsika ny Jehova izany. Voalohany dia fibebahana ry havana. Mila mibebaka atsika. Miala amin'ny raha tsy fanaona amin'izay Jehova mihaino atsika. Fa raha mbola anatin'ny fahotana atsika, mivavaka atsika sady manao filàny nofintsika rehetra rehetra, zavatra tiany nofintsika dia tsy mihaino Jehova. Izany mahatonga ny ten'Andriamanitra hoe Jehova tena nikaiky izy, anikaikintsika rehetra izy. Raha miantso atsika dia miantso azy marina tokoa dia eo ankaikintsika mihaino izy. Ary rehefa Jehova no saintsaintsika sy eritreretintsika, ankatoavintsika dia hihaino fitarainantsika izy ary mamonjy atsika amin'ny zavatra rehetrarehetra izay miseho amin'ny fiainantsika. Amin'izao fotoana izao ry havana dia maro be tena hoe Andriamanitra tena afa mangatantaka ny tena hoe avako no manompo azy sy manompo aho izy amin'izany andro izany. Maro be ry havana ny taratro izay alefan'ny diavola amin'izao fotoana izao. Tena maro, tena hoe be dia be. Aty moa ry havana dia amin'ny tany misy izahay eto dia misy firenena miady. Dia latsaka anivon'ny firenena miady izany izahay. Dia misy fotoana tena mipoapoaka mihitsy ny bomba. Dia ino ohatran'izao. Dia ny zavatra tsapako dia izao hoe izy koa fa nanomboka ady dia natahotra be patroko. Dia misy mpiara-miasa koa ato, mpiara-miasa amiko. Dia matahotra tena hoe mangovotra. Nefa zareo amin'izay anaty fifadian-kany. Dia hoy izy za hoe sao dia mahavitoana lany foana fotsiny rehetra olona rehetra dia Andriamanitra izay vavahana izy ireny tsy mihaino izy ireny sa tsy atokisana izy ireny. Iny izany mahatonga azy ireny matahotra izy za. Tena matahotra izy koa fa mipoaka bomba ry havana dia miditra any amin'ny mandeha any amin'ny sambrany daholo ireo patroko, ireo zaza, ankizy ohatra izao dia miafina any. Anao ohatrany tsy matahotra izy ilay namako. Za tsy matahotra izy za satria zaho mivavaka an'izaho iza taminazy. Izay koa any mbo mivavaka hoy izy mivavaka nareo za fa
tsy haiko iny fo mahatonga anareo mbola mataratra eo Zatamasy tsotra ray havana Andriamanitra dia iray ihany ary fahamarinana Andriamanitra marina io farahamonina Andriamanikafo no antsontsika sy andraindrintsika sy ivavahantsika tsisy Andriamanitra iaino anazy zany io afa-tsy Jehovah Andriamanitra Jesosy io ihany no mahavonjy ray havana na amin'andro iny na amin'andro iny tena hoe hitako aty zany ray havana tena hitako zaza ty kely ty ino mahatonga tsy matahotra tsy mangovotra amin'izany hoe zavatra ohatrany rahitra ndraiky olona katroko izy dia ohatrany matahotra maty be ireo matahotra faty tena matahotra dia ny tiako toavana zany ray havana zao hoe mba hoantsika hiantso an'i Jehovah marina tokoa fa raha miantso azy marina tokoa atsika tena miaino atsika na ino zavatra miseho ola efa tsisy filaminana zany eto amin'izao tontolo izao dia aza miandrandra zany eto hoe fiadanana zany tsisy an'izany eto fa tsotra fotsiny ray havana hoe mbola afaka hitanao zany raha miaraka amin'Andriamanitra ianao mbola afaka hitanao zany hoe fitsahara zany fiadanam-po zany raha toka ka eo amin'ny fiainantsika Jehovah Andriamanitra dia ny feny zany zao hoe ndao antsika hiantso maro ny olona mivavaka amin'izao fotoana zao nefa mivavaka foana izy miantsoantso foana izy nefa tsy te hiantso marina dia diso fanantenana ihany rehefa manalo any dia miantso an'i Jehovah rehefa milamina ny fiainana dia lasa mandeha andray tsy zany ray havana mivavaka dia atao fiaina dia titenantsika hoe rehefa miantso an'i Jehovah tsika miantso azy marina tokoa dia miaino Andriamanitra ary mamonjy antsika izy amin'ny zavatra sarotra rehetrarehetra izay miseho amin'ny fiainantsika mampahela atsika izy mampatanjaka atsika izy mametraka atsika izy ary tena mamonjy atsika amin'ny zavatra rehetra izy ka dia zany ny havana ny tenin'Andriamanitra izay endrika hitontsika indray amin'ity andro ity dia mino fa nisazona niraisina izany tenin'Andriamanitra zany dia mahirezana dia hitahin'ny tompo daholo antsika rehetra tiantsika Jesosy Alleluia amen Alleluia mankasitraka ny ianarana mba virazana amin'ika tanatin'izay toriteny mampianetinao izay Andriamanitra manaiky ny pahasoavana anie malifitianao dia mitombohitra sy fahasoavana foana hatrany hatrany dia mahireza foana amin'ny azan'ny tompo Alleluia Amen. Ny ten'Andriamanitra hoe Samo fa 5:7 amin'ny 100 moa netiny tamintsika teto androany mivaky toy izao aminaran'i Jesosy manao hoe Jehovah dia eo akaikin'izay rehetra miantso azy dia izay rehetra miantso azy marina tokoa anefa niriny izay matahotra azy izy ary ian'ny fitarainany ka amonjy azy Halleluia amen eny ry havana Jehovah dia tena eo akaikin'izay miantso azy tokoa mahafinaritra be ilay fanamariana kely netiny ranambavitsika nazaramonika eto hoe izy moa tsy mivavaka daholo ny olona nge tena mivavaka daholo ny olona tokoa fa eto tsy ny mivavaka no tsy ny miantsoantso fa zay rehetra miantso azy marina tokoa hoe miantso azy marina tokoa dia tena miantso azy amin'ny finoana azy miantso azy dia miandrandra nazy Alleluia manao ny sitrapony dia miantso azy Andriamanitra zany izay miantso azy amin'ny folo sy amin'ny fitiavany rehetra dia Andriamanitra tonga eo akaikiny tsy hoe mivavaka fotsiny
fa mivavaka amin'ny fo, amin'ny saina, amin'ny fanahy ary amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Izy ny Deutéronome 3:7 hoe Deutéronome 3:7 manao hoe fa iza ny firenena na dia lehibe aza no mba manan'Andriamanitra akaiky azy tahaka ny Jehovah Andriamanitra amin'izay rehetra isosika azy. Ary iza ny firenena na dia lehibe aza no mba manana didy sy fitsipika marina tahaka izao lalàna rehetra izao izay ataoko eo anatrehanareo. Amen. Tsy misy manan'Andriamanitra daholo ny olona ny Andriamanitra, manan'Andriamanitra daholo ny firenena rehetra na lehibe na kely. Fa tokana, halleluia. Amen. Tokana n'Andriamanitra rehefa tsona dia tondra eo akaiky dia Jehovah Andriamanitra zany. Mahafinaritra zany teny zany ravana malala. Jehovah tokoa nge ravana malala any amin'izay antsoina azy dia tonga izy. Eritreretinareo tokoa fa marina tokoa nge tenin'ny ranabavitsika teo fa aika Jehovah Andriamanitra afaka tonga na dia any anaty kibony azan'ny rano azy. I Jona dia tena resy lahatra mihitsy rehefa mivavaka izy a. Zao zavatra mba niteneniny. Jona toko bokin'ny Jona toko 2 andininy 2 nge vakizika. Andininy 7 mazavady manao hoe niantso an'i Jehovah tamin'ny fahoriako aho ka tena maly ahy izy. Tao anatin'ny fiainatsita no nitarainako. Eritreretinareo tsara fa ny toerana natokana tsy misy an'Andriamanitra dia ao amin'ny fiainatsita. Zany ke natonga an'i Jesosy nitomany rehefa natao amin'ny sahany Getsemane rehefa ho faty izy 3 andro sy 3 alina satria hidina any amin'ny fiainatsita izy. Tsy tatin' Jesosy zany tsy mahita an'Andriamanitra 3 andro zany a. Satria any amin'ny fiainatsita tsisy fanatrehan'Andriamanitra. Fa hoy Jona hoe tao anatin'ny fiainatsita no nitarainako dia nihaino ny feoko ianao. Satria Jona tany anatin'ilay fiainatsita tena niantso marina tokoa an'Andriamanitra. Tahaka izany ihany koa hitanareo eny amin'ny fasana. Ny Andriamanitra dia tsy manatrika eny amin'ny toerana misy faty. Satria amin'Andriamanitra ny faty dia maloto. Fa za miteny anao fa raha eny amin'ny fasana no hitan'Andriamanitra azahoana ny olona anankiray ao anatin'ny toriteny dia vitan'Andriamanitra amin'ny makeny. Misy olona zany raha zay ny olona tson'Andriamanitra ka eny amin'ny fasana zany olona zany marety toriteny, eny ny anatonan'Andriamanitra azy. Halleluia. Ka Jona azy rehefa natany amin'ny fiainatsita, Jona rehefa natany anaty ranomasina, tena resy lahatra mihitsy izy hoe 5 dia hoy za voaroka tsy eo anatrehanao a nefa mbola nanatrika ny tempolinao masina ihany. Voaroka fa niantso dia mbola nanatrika ny tempolo masina ihany, mbola teo ihany Jehovah. Voapirofo ary tena marina fa Jehovah dia eo akaikin'izay rehetra miantso azy. N'aiza misy anao androany. Mahafinaritra le misaotra ny ranavavy Razana Monika aloha, mahafinaritra be ny toriteny. Mahafinaritra be le hoe le ohatra kely niteneny momba n'ilay olona any amin'izareo any Dubai, le Arabo, hoe mifady hanina tokoa anaty ranomasina, mifady hanina, mivavaka fa matahotra paomba mipoaka. Mahafinaritra be mieritreritra an'izany. Mampisaina be le izy fa tsy hoe mahafinaritra, mampisaina be tokoa hoe mivavaka, iny ary nanan'ilay vavaka. Itsika reto zao dia mety tsy mahita an'izany paomba mipoaka izany tsika. Ny sosoa zany ny tsaiko nareo rehefa misy mahare vaovao hoe misy aretina zany hoe inona indray zao le aretina ho avy ezahana kalazaina be any ohatry ny Covid iny. Izy mba manana an'izay vaovao zay fa za tsy hitako ny serana fotsiny fa tsy mbola fantatro tsara inona ny anaran'ilay aretina
izay efa ho anomboka ho deklarena indray ho tena hoe pandémie indray koa fa tsika tsy matahotra an'izany. Alleloia, tsika tsy matahotra an'izany satria nahoana tsika dia eo akaikin'Andriamanitra ary rehefa eo akaikin'Andriamanitra isika mivavaka isika manana fifandraisana amin'Andriamanitra isika dia avela ho avy izay ho avy. Amen. Avela ho avy izay ho avy avana malala fa ny eo akaikin'Andriamanitra izany mbola miavaka foana izany. Inona tokoa moa ny atahorantsika raha tonga Jesosy androany nefa tsika mivavaka miomana amin'ny fitongavany Jesosy, miomana amin'ny fahafatesana angeny ataontsika eto an-tany. Ny olona matahotra no faty izany olona mbola tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra tsara. Fa ny olona iray rehefa tena tafaray amin'Andriamanitra eo akaikin'Andriamanitra ho faty daholo ihany. Fa raha ho faty tsika ho aiza? Mpanompon'Andriamanitra aza miteny hoe fahafatesana ny azahoako tombony. Alleluia, tombony ho an'ny mpanompon'Andriamanitra ny maty, tombony ho an'ny zanak'Andriamanitra ny maty, mbola fifaliana ho an'Andriamanitra koa mahita ny olony maty zany satria tonga eo anilany maingany, tonga eo anilany aingany. Matotsika isanao ty mbola eto androany, mbola misy zavatra tian'Andriamanitra ataontsika eto an-tany, mbola misy mission antsika tsy vita. Alleluia. Virusina grippe sy variole de singe, pox, ay io le pox. Aleo avy tsy olana izany e. Alleluia. Tonga ny bomba, aleo avy tsy olana izany e. Alleluia. Za misy fotoana tena haiko anareo mahita le zava-mitranga eto an-tany aloha anatabotra any tsy manino io. Alleluia. Hiaritra eto foana tsika hatreto fa raha mbola afaka 5 taona 10 taona possible eny amintsika eo misy tafaverinanana. Iza moa mahita ravana mety sanatria hono ty za ty nge ravana afaka 5 taona tafaverinanana afaka 10 taona narapitso afaka pitso. Raha izao mirehatra tsara tsika amin'ny ara-panahy tsy aloha tonga izay tonga. Zao ny fotoana tsara indrindra. Raha zao anao mirehatra tsara mihitsy amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, zao anao mirehatra tsara mihitsy amin'ny fivavahana, zao ny fotoana tsara indrindra tokony hatonga izany toetra. Tokony zao mihitsy fotoana tsara indrindra amin'izany farandro zany. Miandro roviana ary rehefa anao le mangatsitsika io mantsy miovaova nge ravana. Ny olona nirehatra amin'any afaka mangatsika rapitso ary ny olona nangatsika amin'ny rapitso omaly afaka mirehatra rapitso. Mirehatra androany. Ny voalohany lasa ho farany ary farany lasa ho voalohany. Nga heverinao fa tsy olona firy no nirehatra 5 taona lasa ohatr'izao tena anatina tena firehetana tsy misy ohatr'izany. Ary masoko nahita an'izany. Masoko nahita an'izany. Alleluia. Za tena nahita olona tena nahafana fota amin'ny fivavahana, tena sarotiny tamin'ny fahamasina. 5 taona lasa ohatr'izao. Tena tsy lahitra kisoko izany. Tena tsy lahitra dioviny izany amin'ny fivavahana sy amin'ny fitandremana zavatra sy amin'ny fahamasinana sy fitandremana ny fahamarinana rehetra. Voandroany mihitsy any sendra nijery ny kontiny. Hoy izany mba nanao ahoana ary izay raha lahako izay. Sendra nijery ny kontiny aho. Dia arak'ilay voalazan'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny testamenta taloha hoe tempolo mampitomany. Jehovah, inona nazo an'ity rahalahako ity? Nefa izany tena anisan'ny olona tena mpampiofana olona izany rehefa raha hoe olona hoe ianao atao batisa izany na hoe ohatr'izany hofanina izany ianao tena mijoro ianao. Ampianarina izany baiboly ianao tena mijoro ianao. Ampianarina izany fahamarinana ianao tena mijoro ianao. Ampianarina izany fahamasinana ianao tena mijoro ianao. Izany olona izany no nanontaniako indray andro. Za hoazy dia olona tia milomano be. Izany sport mba tena tiako izany dia milomano. Tena hoe tena mankafy milomano ary avana malala. Tena tiako. Fa rehefa milomano amin'izay dia izao mba fanontaniako tamin'io zokiko ara-panahy io. Dia ahoana ho azy zany izao no tena fandehany. Tsika ho azy zany izao tsy mahazo manao hoe mitanjatanjaka masom-bahoaka izany izao.
de za zany tsy lomano tsony io nefa mba fialamboriko io nefa mba sport ataoko de tsy lomano tsony ahy zany de zao mba valy teniny raha zay lomano fe rahalahy ozy izy ny anoizatsika ny fiainana mandrakizay inona moa zay lomano de tonga saina tokoa zay marina zany de tsy nitanjatanjaka nandeha ny lomano zany tsony tokoa satria nenoko ny feo ny enoko ny teniny fa androany tsy ndra nijeriny kantiny androany tsy ndra nijeriny kantiny de nalahelo any nijeriny kantiny amin'ny Facebook rehefa fa niova izy rehefa namalala niova izy ary tena hoe tena tsy napozinao mihitsy tena alahelo ny nataoko ary mivavaka ho azy tena mivavaka ho azy Jesosy ta io ty mpanomponao ty ozy le hira anankiray mahafinaritra be hoe ny androko izao na de iletika aza ny androko ozy izy le hira ary zao hitsy zao ilozako fa mbola ho hirako ry Andriamanitro de meo akaikinao haleloia tsika ry havana anakaiky an'Andriamanitra fotoana zao ry havana anakekezantsika an'Andriamanitra tsy fotoana zao fa nalavirantsika azy tsy fotoana zao fa nalavirantsika an'Andriamanitra zao andro mahory zao raha zao koa tsika mbola lavitra an'Andriamanitra de tsisy maminy tsisy fiainana ho atsika tsisy fiainana za mitenanao fa na zao aza ny amafy ny fiainana na zao aza ny tabataba sy ny otakotaka amseho mbola afaky nianam-piadalana ianao mbola afaky nianam-pifaliana ianao raha eo akaikin'Andriamanitra aleloia satria nahoana eo akaikin'Andriamanitra ry havana tsy olon-javatsoa hoy ny tena Andriamanitra amin'ny Isaia mba tsy hana ohatran'ny Dobaioty ianao zany ny mponina any Dobay hoe mba mivavaka sy mifadianina ihany fa vao mipoaka ny bomba de matahotra sy miroro fa tsika mora mipoaka ny bomba raha miala eto tsika ho aiza moa zasy ianao raha miala eto raha zao tsika miantso an'Andriamanitra marina tokoa de eo akaikitsika izy fa raha zao koa tsika miala ety de eo akaikiny koa tsika miala ety Isaia 7:dimapolo nge vakitsika 7:7 Isaia 7:7 Isaia 7:7 no vakitsika Isaia 7:7 hatramin'ny 8:20 no vakitsika ary am'izany de iantso ianao ary Jehova maly eny ananatra ny feo anao ianao ary izy ianao hoe itya raha esorina seo aminao ny zioka sy ny fanoron'ny fanondro sy ny fitenenany ratsy am'izao fotoana zao zany aleluia fa raha iantso ianao de Jehova maly angeva vakikikely ny commentaire mampionay tavoranomboka mivavaka zay de hitany nanao le sorta lavatra eo amin'ny loharika reny tonga de be ny tanjona aza manao andreny fa tsy fahamasinana tena marina zany tena nahitsy ny zoky ara-panahy foana ahako hatramin'izay re moa izy zao betsaka ny zavatra nampianarina zay tena hoe tena mitandremitsika za mieritreritra zany hoe za efa lehibe ara-panahy za tsy misy ohatranahy za efa eran'ny etezana tsy ny eran'ny etezana ny tedavina am'izao fotoana zao fa ny akaikin'Andriamanitra so tsika voafitaka hoe za io efa vomandro zay ny teny hoe 20 taona tandremana sabata sy zavatra kely zany fifaliana fotsiny mbola tafajoro ohatry zany fa tsy zany ny reharehana ka hiteny hoe zany efa izy fa amin'ny fotoana tsy apozinao ray anatin'ny ray mpimaso tafenjery ianao tsy tafariny ianao verindalana ianao ny reharehatsika tsy ny nahaela ny ivavahana atsika fa ny reharehatsika dia ny mahakaikin'Andriamanitra atsika nahatra le teny rahavaviny Zanamonika eto hoe tatra be ao sisa mahita hoe any am-piangonana misy vehivavy mivavaka manao pataloha za nge tokony hataitra sy agaga atsika fa am'izao fotoana zao zany tsy mahagaga ny olona tsony mba mitenena angenao am'izao hoe fa maninonareo manao pataloha na vavy fa ifanotovan'ny olona amin'ny commentaire hoe zao ny tony le olona tena mikatotsaina sy ny tony le olona loatra zao fa tsy mafirin'ny mivavaka sy zany eke zao
fa marina mihitsy nge zany remarika andrana bavy zany misy any fa malinina ary misy vehivavy manao pataloha na tsy any am-piangonana koa ary satria fitafindela reny mampiseho fitanjahany reny mampiatsika filana reny fa zany efa zany lasa fiainan'ny olona am'izao fotoana zao ary za mitena anao a fa tsy hampanakaiky anao an'Andriamanitra reny zavatra reny tsy hampanakaiky anao an'Andriamanitra reny zavatra reny am'izany ozy izy ny ten'Andriamanitra andiny Isaia fahavalo amby dimapolo teo vakitsika Isaia zafady Isaia fahavalo amby dimapolo andininy vasivy ary am'izany de iantso ianao andry Jehova maly ianao a vao manam-pamasinana zany de tsotra ianao miantso de izy mamaly zay ihany io halleloia ianao miantso de Jehova mamaly halleloia avereno hoe ianao rehefa manana fifandraisana amin'Andriamanitra tsara ianao miantso de izy mamaly halleloia ianao mitomany izy mamafany ranomasonao ianao kivy izy mampahery anao ianao maloto izy manadio anao ianao variana izy manaitra anao ianao matory izy manaitra ny ara-panahinao halleloia ianao kivy izy mampahery anao halleloia ianao faly izy miara-mandeha aminao halleloia mahafinaritra anay iny iriny misy raha teny anglisy hoe anao nge izy Jehova Andriamanitra rehefa mitomany zay de ianao malahelo miaraka aminay rehefa faly zay tahiny tompo de ianao miara-mandeha aminay halleloia ary am'izany de iantso ianao ary Jehova maly eny anandratra amin'ny feonao ianao ary izy ianao hoe itya arakaraky ny antsoinao zany miantsonao Jehova Jehova aiza ianao hoe ity ay halleloia arakaraky ny antsoinao zany izy memanakaiky raha esorinao tsy eo aminao zioga sy ny fanondron'ny fanondro sy ny fitenena azy esoritsy eo aminao fotsiny ny fahotany esoritsy eo aminao tsy fahamasina de ho hitanao hoe halleloia Jehova nombanao halleloia tahin'ny tompo anao tahiny Jehova Andriamanitra halleloia ary afonao haninona ny izay anina tianao ka mahavoky ny ory ianao de posaka amin'ny maizina ny fahazavanao ary ny aizobitinao ho taka ny mitatao vovonina zany ataovy zava-dehibe aminao halleloia ataovy zava-dehibe aminao zany hoe Jehova Andriamanitra halleloia afoy ho haninao anao izy ny haninao tianao ka mahavoky ny ory ianao dikan'izany nge zao tena fadinao mihitsy ny ratsy zavatra zay tianao de afonao zavatra tia ny nofinao de iananao halleloia zany fahafoizatena zany de anakekezan'Andriamanitra atsika raha vo zany ny vitanao de posaka amin'ny maizina ny fahazavanao izy ary ny aizopitinao ho taka ny mitatao vovonana hainao zany ny aizopitinao taka mitatao vovonana zany io aizopito io masy ny olona rehetra am'izao efa anaty aizopito daholo samy manana anjara fahaizina-pito samy manana anjara maizopito ny olona rehetra fa ianao tsy maizopito fa ianao mitatao vovonana ianao rery misy dessin animé mahafinaritra zay fahitany dessin animé misy any Olaf nareo Olaf le Reine de Neige iny izy any fahitany le dessin animé le Reine de Neige de misy an'le bonhomme de neige iny Olaf le misy karoty de izy zany mba te hoe iaina iraka amin'io nefa izy tsy maintsy miainany amin'ny mangatsika de io lefa miainany amin'ny mafana de eo amboniny misy toetrandro mangatsika ho anazy reny na de mafana ary ny olona na de any amin'ny été ary zay zany mba fandrina mba te andeha any amin'ny été izy nefa mitsonika izy raha vomakany de mba fahasoavana nanany Olaf zany misy an'le eo amboniny misy an'le rahona mitatao sy le andro mangatsika be de zay zany de mangatsika de izy na any amin'ny été ary ohatry zany ingely izy ohatry zay ny endriky le fahasoavan'Andriamanitra ao izy le tena ny aizopitinao ho taka mitatao vonana ny olona reny zany samy manana ny anjarany am'izao fotoana zao anaty aizopito daholo ny olona kilasina ho aizopito nge zao fiainantsika zao kivy ange ny olona androany am'izao zao miparitaka mihitsy ny sany ina moa ny miparitaka mihitsy nyreny hoe horonan-tsary mampiseho fiainan'ny olona reto andafy eto France reto anaty fasairanana hitanareo tolo ve reny le hoe olona le hoe zahako de tena retraité de amidiko mihitsy ny volamenako mba ahafahako miaina misy tena rafy fasairanana be mihitsy ny olona
misy olona tena mandeha mitsinoka akanjo, mitsinoka tena hoe tena manana fiainana tena mampalahelo nefa frantsay. Tsy nisy zany taloha. De gaga ny olona misy an'izany ve tao andafy? Misy zany. Fa zao mahafinaritra, tsy ianao zany. Tsy ianao zany. Misy olona le mandeha miantsena, aza mba manao an'izany tsika, mandeha miantsena izy de calculena hatramin'ireny centime any, tia 0,, tia 79 centime, moa tia ariananina misy 75 centime, de iny ny andeha enjehana. De kôtiny hatramin'ny centime, aza mba manao an'izany, tsika tsy manao an'izany. Zany avana malala, tsy fantatro ohatrina ny litre ny gasoil, satria tsy mba mijery an'ireny zany a. Zaho eo ny fiainako tsy mba mijery an'ireny. Hoe firy zany ny gasoil, hoay tao ny enina, tao ny tombo, tao ny ato, tao ohatrina. Tsy manao an'izany a. Ny ato tonga de zao mila gasoil fa handeha zay station andehanako, rotsako ny gasoil. Alleluia, rotsako ny 50 €, rotsako ny 30 €. Tsy fantatro firy ohatriny io, fa zao ohatsy mila mandeha ty tômôbily ty. Alleluia. Ingana esan'ny saintsika na ohatrinina. Rehefa ilainy tsy maintsy ilainy. Kinary ny vakintsika aloha am'izany efa firy ny ato, tao firy centime iazy maherin'izao, zay zao firy €. Za tsy mahalala an'izany. Tsy haiko ohatrinona zao ny prix-na gasoil, tsy mba mitodika am'ireny zany ny masoko. Fa zavatra tsy maintsy ilaiko. Za tsy maintsy mirolona. Ary za eo amin'ny fiainako manao kilometatra be mihitsy aho. Tamin'ny herinandro lasa, navita tany amin'ny 2000 km tany aho. Ny totalin'ny tamin'ity volana mars ty fotsiny, tsy haiko firy kilometatra nanomboka février mars, tsy haiko firy kilometatra zay no nataoko. Be dia be amina rivony. Ohatrina zany ny totalin'ny carburant ho kôtiko am'le firy. Za tsy mikôty an'izany. Ny zavatra fantatro de zao, aizina nen'ny olona am'izao fa ny mazava. Io tonga foana io e. Alleluia. Mety foana io e. Miaraka amin'ny Jehova nge tsika reo ane. Akaiky ny Jehova nge tsika. Atsoitsika miantso azy marina tokoa nge tsika io fa tsy hoe miantso azy fotsiny. Tsy nge sady mivavaka manao sitrapony. Alleluia. Sady mivavaka manao sitrapony. Aza mieritreritra hoe 20 taona ny vavahana zay, fa fantany napetrao firy taona ianao zay nanaovana ny sitrapony, mety 2 volana. Misy olona mety 5 taona ny vavahana izy zay a, fa mety hery taona tao anaty zay izy vao nanomboka anao sitrapon'Andriamanitra. Vavaka zany nge mora e. Jehovah, amen, halleluja. Vavaka zany nge mora e. Fa manao sitrapon'Andriamanitra ny tsy mora. Mivavaka marina tokoa, miantso azy marina tokoa, io le tsy mora. Ka ianao io vavaka sa manao sitrapon'Andriamanitra, fa tsy mitovy zany. Fa mila sady mivavaka ianao no manao ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. De hoy tena rano ny azopitonao ho tahaka amin'ny tatao vonana. 1:20 mareo amin'ny baibolinao ity. Alleluia. Ka zay nge ho azy Giselle, marary andotsika raha mikaonty an'ireny alefatsika any satria izy mantsy zavatra tsy maintsy ilaina. Azonareo? Raha ohatra rendrarendra ny maka carburant, alleluia. Raha rendrarendra ny maka carburant, da afaka mbola kotsika akary asa tsy aka. Ambony be ty ohatry ny tsakandro any, fa le izy tsy maintsy alaina. Rehefa tsy maintsy alaina ihany, matoy io mila alaina, de io men'Andriamanitra anay io. Alleluia. Alleluia. Ka tsika aza manao an'izany fa ohatry ny hoe mifezitsika Andriamanitra. Tsinjova ny voromanidina ho ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy mamafy reny na mijinja na mitaona makany atsofotra. Fa nefa Andriamanitsika mamelona an'ireny. Velombelona reny maika faitsika. Mihoatra lavitra an'ireny tsika izy niran'ny Kristofy Ratremo. Alleluia. 1:20 mamario amin'ny baibolinao ty. Ty ny amaranantsika ny toriteny androany ty hitrafizana nampatsapantsika. 1:20 amin'ny Isaia 9:20 mario amin'ny baibolinao tovy amin'ny stylo mena ohatran'ny ty anaty. Alleluia. Hoy tena Andriamanitra, ary Jehovah hitahadalana anao mandrakariva, sady avoky ny fanahinao ao amin'ny tany karakaina azy, sy ampatanjaka ny taulanao, de ho tahaka ny savoton-drano ianao, sy ho tahaka ny loharano boboka izay tsy mety ritra. Halleluia. Amen. Averiko. Ary Jehovah hitahadalana anao mandrakariva, sady avoky ny fanahinao ao amin'ny tany karakaina azy. Tany karakaina zao andro ianatsika zao. Fotoanan'ny tany karakaina zao rehefa ko malalako. Sarotra ianao vao zany avana malala. Mba zareko aminareo ty zavatra anankiray mba
mampalelo anahy izy ty de zaraiko aminareo. Za de anisan'ny olona mahafinaritra anahy mihaino toriteny, na za moa zany na mampionina de zay tena tia mihaino toriteny be. De rehefa mba te hihaino toriteny zany ohatra mba tsy nitoritenitsika eto nihainona fa mba te hihaino toriteny de mamadika ianao. Mamadika ianao mba te hihaino toriteny. Toriten'olona hafa zany a. Ilainy sika mihaino toriten'olona hafa. Fa zao. Manomboka tsy ampy 5 minitra, tsy ampy 5 minitra toriteny rehetrarehetra zay jerenao eo de mivadika resa-bola foana. Tsy maintsy mivadika resa-bola foana. Misy an'le zalahy kely le any Anosy be sa any aiza misy azy iny any Manaritsoa sa any Tezabekraro, le misy manolotra akanjo iny de le ohatrany hoe tamboho izy ohatrany rasta de ohatrany hoe nanapa-bolo de ohatrany misy manaritra vola sy akanjo ohatr'izay de mitoriteny izy. Te hihaino toriteny ohatr'izay ny avana malala. De lasa miverina te hitoriteny ohatran'le toriteny tany amin'ny FJKM reny a, miala tsiny manonona fitenenana. Sika zany mieritreritra fifohazam-panahy de efa fiangonana-dehibe de fifohazam-panahy tsika fifohazam-panahy. Fa za miteny anao, fa lasa mahafinaritra zao mihaino toriten'ny FJKM zany a. Na eno hira ianao a, hira fiderana. Mba jereo ngery amina fitafin'ny chorale FJKM sy ny chorale reo fiangonana-dehibe lazain'ny olona fa tsy fifohazam-panahy reo. Tsika zany mieritreritra tsika reto fifohazam-panahy de fiangonana zara de fifohazam-panahy de misy hatramina mpandihy rehefa manao misy chorégraphie mihitsy rehefa mideran'Andriamanitra. Tsika mieritreritra reny fifohazam-panahy. Tsika mieritreritra reny tena mirehatra zany tsika amin'ireny. Tsy ravana malala. Mba hijereo ny fitondran-tenan'ireo zoky eo aloha. Miala tsiny aho manonona fitenenana satria tany any niala, FJKM any niala. Fandany ianao mijery raha mahita pasteur FJKM anankiray fotsiny. Anankiray fotsiny hoa. Raha mahita ianao hoe pasteur FJKM mampiseho sarina katikatrany. Na fiangonana FJKM tegna satria zay no fiangonana nazatra anahy. Mety hoe katolika, loteriana, ina aby le fiangonana ngezabe mizeritreretrika hoe miala amin'ireny fa hiditra amin'ny fifohazam-panahy de fiangonana zandriny de midera mirehatra be de hafa ny fanahy. Hitanao mba jereo na fitondran-tena fotsiny ary. Zay mana namana pasteur FJKM zay. Makaty andafo foana zany olona zany. Tsy hoe ratsy maka sary a. Fa misy lesona raisinay zany satria zokinay ara-taona namanay. De misy lesona raisinay aminazy. Makaty andafo foana izy. Tsy mahita saran'izany olona zany ianao. Le raha tsy tompon'ilay foana fa izy tsy mbola mananao Anosy be iny pasteur. Fa zao mantsy lasa hitanareo le fivavahantsika ty zany lasa ohatrany ataon'ny olona eritreretin'ny olona hoe anehoana hoe mitandriamanitra de lasa hoe vadika hoe raha hoe asa mitovy amin'ny olona manao pacte amin'ny satana zany sika zany ny olona manao pacte amin'ny satana. Tsy maintsy mirehare, tsy maintsy maneho an'le zavatra azony tsy maintsy manao publicité. Fa azo teniko anao tena nampianatra mihitsy zany zokinay zany, zany namanay zany a. Zaho izy tarihanany de resaka ty amin'ny ampiany de za tany amianina za tany a Suisse tamin'ny any, za tany a Luxembourg de za tany a Normandie za de tany a tarihanana de tarihanany de tany États-Unis. Fa tsisy an'izany eo amin'ny compteny toriteny. Alleluia. Tsy misy sarina eo amin'ny Tour Eiffel indray mandeha. De mijerena izy manana katikatra tsara tarehy izy fa tsy mbola hitanao zany hoe abotra hoe io fa nahazo katikatra tsisy an'izany. Satria nahoana? Ino ary ny lanan'izany? Tsika hoe hifaninana amin'ny influenceur tsika hoe hifaninana amin'ny olona manao pacte amin'ny satana ve tsika? Za tena henoko anareo ao Madagasikara ao amin'izao mirarakopana ny mpanao pacte amin'ny satana. Ary za tena miteny anao anaran'i Jesosy, za zay mahafantatra an'ireny. Zay zany efa tena nifanirasera sy nanao délivrance olona tena manao pacte amin'ny satana, tena tananakavanan'ny Lucifer. Tena hoe miara-mandeha amin'ny Lucifer zany olona zany. Tantaraina anay daholo ny zavatra ny secret-n'io fanjakan'ny maizina io. De misy zavatra hitovizan'ireo. Reo olona manao pacte amin'ny satana reo tsy maintsy tsy mahazo mipetrapetraka reo. Fa tsy maintsy manangana fahavalo reo. De fomba fananganana fahavalo voalohany de any amin'ny fialonana. Azonareo? De tsy maintsy mirehare
zay aloha zany tsy azo ataony miperapetra tsy maintsy mirehare fa tsy maintsy mirehare tsy maintsy mirehare tsy maintsy tena apotra zay rehetrarehetra sanandro zay nindreo tsy maintsy apotra tsy maintsy mena voninahitra losifera tsy maintsy rehany any de itsika ve mpanompon'Andriamanitra hifaninana am'ireny ve tsika sanatria ndany ianao mba mijery ny fitafian'ny koral am'ireo fiangonandehibe reo fa tena oay zipo lava akanjony koral tsisy koral manao ino slim zany tompoko mihery eny ambonin'io alitara tsara ningerevana zany tsika ne diso evre zay fiangonana zany fa matory be anao amin'ny fiangonana zay efa fofo ara-panahy zao ndry za manao an'izany resy am'izany tsika fa raisonylesony zao fitaridalana anao mandrakariva de avoky ny fanahinao inona moa tiako tatongavana teo am'le resaka tany karakaina miezaka zany atao mba iantoroteny de manomboka tokoa le toroteny de mirehitra be tokoa le verset tonga de mahavelom-bolo be fa avadiky ry zareo any amle sabola tamiko foana vao tsy ao 10 minitra de fa iny fa miainga ny vola million milliard vola zao de afa vadika anareo de mijery hafa ndray manomboka 10 minitra ndray ny anankiray verset tena tsara Isaia Ezekela Jeremia fa hitan'zareo fa ny andonana riny am're sabola toany le faso tena hoe tena resy lahatra zay mivady tena tany karakaina zao fotoana zao karakaina mitady anao zany loharano de ny ataonay mianao akiradio de ny toritentsika etyany ny anony halleloia mahavelombelom-boloky ny eto amitsika rehefa ela be reny ny anony halleloia ho an'Andriamanitra ny voninahitra avoky ny fanahinao izy na de amin'ny tany karakaina ary ampatanjaka ny taolanao izy de ho tahaka ny sa voton-drano ianao halleloia amen manakikeza n'Andriamanitra miantsoa Andriamanitra marina tokoa halleloia de anakaiky anao izy de amonjy anao izy de karakara ny ara-panahinao izy ho tain'ny tompany tsika rehetrarehetra tapitra ny toriteny toga ny fizarana fahatsapana sika iny kantoko rado akiradio inona no azonao ambara iza no afaka izara fahatsapana fotoana izao izarantsika fahatsapana raha ohatra ianao manakolazaina inona nakasika anao tany anatin'izay voalaza izay dia zay azonao lazaina de afaka miantso ana amin'ny kanty rado akiradio ianao de miditra mivantana avy hatrany ianao izy ary no izara fahatsapana voalohany de ho tahin'ny tompany ianao sy ny ankonanao tapitra ny toriteny toka ny fizarana fahatsapana de soraty hoe zay ira hitanao mba mahakasika anao inona ny ira hitanao fa mba mifanaraka am'izany toriteny zany na iran'ny paska ihany koa halleloia de raha misy olona anankitelo manolotra iran'ny paska le iran'ny paska ny ataotsika iran'ny paska ira mahakasika paska zany de raha misy anankitelo manolotra ira de zay be réaction indrindra am'ireo telo reo no ataotsika ao dahoary izara fahatsapana ary tsika de dahoary ho ampandrosika avy hatrany rahalahntsika tojo inona ny azonao ambara inona ny azonao lazaina tojo amao fitenenana Jesosy daholo itsika rehetra de makasitraka be dia be anareo mianadata amin'ny toriteny fa mahafinaritra sady nahakasika ny any tena nakasika na voalohany le fijoroana vavambelona ny ranabavazana Monika teo tena hoe nahitana marina hoe misy olona mivavaka manao fivadikanina fa nefa misy loza misy ny bomba sy ny sisa ady de izy ndray matahotra voalohany nefa zany fivadikanina zany tokony tena hoe fivavahana fangatahana fitahiana fahasoavana fangatahana fiarovana amin'Andriamanitra nefa de mampalahelo fa matahotra izy ireny matahotra be fa nefa ny atsika halleloia na de mbola tsy anaty fivadikanina ary tsika am'izao de efa tsy matahotra ndrendra moa fa anaty fivadikanina halleloia aleo avy zay ho avy satria tena saha mihitsy raha fivadikanina zany de nahakasika anako le hoe Jehova de akaikan'izay rehetra miantso azy de rehefa tena mitady anazy amin'ny fo sy fanahy de tena mahita an'Andriamanitra de na de tsonaza tena nakasika anareo hoe fa ny anatin'ny fiainantsika tany tokony tsisy an'Andriamanitra tsony any fa nefa Andriamanitra ny antso azy de natsona izy ny antso an'Andriamanitra de nihaino Andriamanitra de hoe na de ny ampasana aza de mihaino Andriamanitra na de tokony tsisy an'Andriamanitra tadidiko le fijoroana vavolombelona hoe tena
toriteny momba ny resaka nisy olona maty tena ampiovaha olona lasa voatsindrona toriteny ny olona nefa any amin'ny fiandrasam-pady sy ny sisa izany tokony tsy isy an'Andriamanitra intsony fa tena hoe rehefa ilain'Andriamanitra dia tonga tena mora azo izy. Aleluia. Dia izay nakasika an'azy dia Jesosy daholo. Halleluia. Mankasitraka indrindra anao raha tojo tahaka izay fizarana fahatsapana mamy be izay. Andriamanitra manankiray pasoavana anie hamaly fitianao dia mitobositra sy fahasoavana foana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asany tompo. Halleluia. Tapitra olona hafa manaraka indray ary tsika izara fahatsapana manaraka ka raha ohatra ary efa ao raha navavintsika Erika dia mentsika azy ny fitenenana. Inona ny azonao ambara Erika anao ny fitenenana? Makasitraka pasitera ny fitenenana dia fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankohonanao so amintsika rehetra izay manaraka an'izao vavaka izao indray dia makasitraka anareo mianadahy tamin'ny toriteny androany sy ny famelabelarana fiteny hoe mamy be tsy nahakasika. Dia ny voalohany tena nakasika anahy dia ilay nitenen'ny vavazana Monika teo hoe maro be ny olona mivavaka dia miantso an'Andriamanitra dia nefany tsy mihaino Andriamanitra, ohatran'ny hoe tsy mihaino Andriamanitra satria mety hoe mivavaka fotsiny izy fa tena ny olona tena mivavaka izany dia tena miantso azy amin'ny marina tokoa amin'ny fo sy fanahy feno fitiavana fahatokiana sy finoanan'Andriamanitra izany dia mihaino Andriamanitra na any amin'ny toerana tena hoe tsy eritreretina ary tahaka ny hoe Jonathan amin'ny tany anatin'ny kibony hazan-drano dia nihaino azy Andriamanitra satria izy mivavaka tamin'ny marina tokoa. Dia ohatra nakasika aminahy koa ilay fijoroana vavolombela ilay ohatran'ny tantara kely izany fa tsy fijoroana vavolombela any vavazana Monika teo hoe ny patron manao fivadikana mivavaka nefa matahotra ilay ady any sy ny bomby fipo amin'ny bomba. Dia rehefa fehera izany rehefa mandinika tsy hoe ny olona izay mivavaka sy miantso an'Andriamanitra no hoe henoan'Andriamanitra fa izay olona miantso azy marina tokoa. Dia ny faharoa tena nakasika anahy koa hoe isika Andriamanitra dia mihaino antsika amin'ny toerana izay misy antsika n'aiza n'aiza na any an-trano ianao na any an-tsaha ianao na aiza n'aiza izany dia mihaino antsika Andriamanitra. Dia ny olona rehetra koa dia miaina amin'ity izao tontolo izao ity dia misy espito daholo samy manana ny espitony daholo ny olona fa ny olona tena mivavaka dia ohatran'ny tahaka ny masoandro mibosaka tahaka ny tatao vovonana tena hoe mazava. Nakasika kely anahy moa izany mbola tsy nahita an'ilay Olafy teo fa hoe Olafy teo andeha any amin'ny mafana dia misy neige kely foana manaraka anazy eny ambony eny. Dia tsika koa izany ary tena mivavaka amin'ny fahamarinana marina manamaso tena dia tahaka izany koa no azo antsika satria Andriamanitra nefa mitahantsika. Dia akaiky ny rehefa manao sitrapon'Andriamanitra tsika dia Andriamanitra tena momba antsika. Izay izany tena fehany dia nakasika anahy koa ilay hoe farany tenen'ny pasitera teo hoe misy ny olona hoe fo ara-panahy tena hoe mandalo foazana ara-panahy dia miala amin'ny fiangonana zokiny dia mieritreritra hoe efa fo be nefany tena au contraire an'izany ary dia ataontsika tena hiverina tena hoe hanana fahamasinana tena hivavaka toky an'Andriamanitra ary mivavaka tena marina tokoa. Dia makasitraka pasitera amin'ny fitenenana. Thank Jesosy daholo. Halleluia. Mankasitraka indrindra anao Erika atao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay nentinao izay dia Andriamanitra manankaray pasoavana hamaly fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany mahereza foana ihany koa amin'ny asany tombo. Halleluia. Isika pitra olona hafa manaraka indray ary raha ohatra indray ary efa tafiditra ao raha nabavintsika marina tianahy dia mentsika azy avy hatrany ny fitenenana. Marina tianahy, inona ny azo ambara anao ny fitenenana? Tahiny tony pasitera maheno hoe azafady. Maheno tsara. Ny tena nanamarika anahy androany azafady aloha izany fa tena tsy nahatratra somary taratara dia tsy nahatratra hatramin'ny voalohany fa efa nanomboka taty amin'ny famelabelarana dia miala tsiny indrindra amin'ny
Pasitra Vavy Monika. Ny tena nanamarika anahy izany androany ilay tenin'ny pastera hoe ohatran'ny hoe fahasamihafan'ny olona ao anatin'ny hazavana sy ny mbola ao anatin'ny aizina. Misy ny olona mivavaka kanefa ny mbola matahotra bomba, mbola matahotra sady mivavaka izany ny fadianina dia mbola matahotra no faty. Kanefa ny fiainantsika eto rehefa miaraka amin'i Jesosy dia ohatran'ny hoe avelao ho avy izay ho avy fa tsika tsy matahotra lilinina. Tsika eto ambonin'ny tany eto manomana ny fandehanantsika any amin'ny mandrakizay. Tsika tsy ilay olona hoe matahotra krizy na matahotra hoe anisa centime izany hoe amin'ny zavatra rehetrarehetra, amin'ny zavatra materialy fa manana an'Andriamanitra tsika dia tokony olona manana fifaliana, tsy matahotra mihitsy tsika izany aninonena mitranga fa manomana amin'ny mandrakizay tsika satria Andriamanitra miaraka amintsika eny foana. Dia faharoa nanamarika anahy dia ohatran'ny hoe nisitaka izany tsika tamin'ny fivavahana lehibe kanefa amin'izao fotoana izao lasa misy loza mitatao be da be mihitsy amintsika ilay aty amin'ny fivavahana kelikely moa izany raha izay no afaka hitenenana azy hoe misy resa-bola foana tsara be ny verset fa havadika antsika resa-bola foana dia misy foana ny rearea dia hiampiseho any amin'ny tambazotra ara-sosialy ny finoana. Misy tena tsy fanajana intsony izany ny tenin'Andriamanitra fa tena lasa ohatran'ny hoe manao zipo kely, manao slim sy ny zavatra ohatr'izany kanefa ny fiangonan-dehibe tena mbola ohatran'ny hoe mitazona ilay zipo lava izany ao amin'ny koralin'ny zareo dia ohatran'ny somary nanamarika anazy izay dia tokony hiverina izany tsika hisaitsaina ohatran'ny miantso antsika izany hanana esprit critique hoe hisaitsaina hoe manahoana marina tsika handinika ny fomba ataontsika sy ny zavatra rehetra ataontsika mba hanakaikezantsika kokoa an'Andriamanitra dia mba tsy hirona any amin'ny resa-bola sy ny rearea sy tsy fanajana ny didiny zavatra rehetrarehetra dia tahiny tompo daholo dia Andriamanitra hitany rehetrarehetra. Alleluia, mankasitraka ny ianao ranavavy marina tiana tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay. Andriamanitra manaka pasaona maro ty anao dia mitombozotra sy fahasaovana foana hatrany dia mahaliza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Mbola misy izara fahatsapana ao efa misy manoratra an'ilay hira ve nareo sa tsisy nanoratra an'ilay hira? Raha tsisy nanoratra an'ilay hira nareo dia miangavy amin'ny mampionona mba hanampy anahy mba hanome hira, hanolotra hira ataontsika mananantsika ny fotoana azafady mampionona raha tsisy nanoratra an'ilay hira asina réaction ekizy. Raha efa ondray ary navavitsika Angelina Rodriguez dia ataontsika dia miantsika azy fitenenana. Angelina Rodriguez anao ny fitenenana, inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina? Mankasitraka pastera name fitenenana dia mankasitraka nareo menadako tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra tena nakasika anahy dia ilay hoe tsy tokony riarentsika izany, tsy tokony atoko tena hoe efa ela ny tezana, efa ela ny vavana fa ny raha tokony riarentsika dia ny eo akaikin'Andriamanitra. Dia faharoa ilay hoe rehefa manam-pahamasinana na manana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra tsara tsika dia vao miantso tsika dia Jehova mamalo. Rehefa faly tsika dia miara-midera amintsika izy, rehefa kivy tsika dia mampahery antsika izy. Dia ny fahatelo hoe ny fahafoizan-tena koa sy ny izay koa tena zavatra nakekezan'Andriamanitra antsika. Dia amin'izao fotoana izao tsika tena hoe ao anaty aizina, ao Espito manarona firenena fa rehefa miaraka amin'ny Jehova tsika dia mazava. Dia mila sady mivavaka tsika no manao sitrapon'Andriamanitra. Dia tena farany ilay hoe manakeke an'Andriamanitra dia sy ny mila miantso azy marina tokoa. Dia izay ny tena nakasika ana pastera dia mankasitraka indrindra tahiny Jesosy. Amen. Alleluia, mankasitraka ny anao ranavavy Angelina Rodriguez anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be. Azany misaotra manokana mihitsy anareo. Alleluia. Angelina Rodriguez, Marina Tiana, Tozy Jesosy mandrakizay, Erika. Izavy nareo mbola misy hafa koa mety mpizara fahatsapana, $100 sy ny sisa fa mamy be mihitsy ilay fotoana misy amin'ny fizarana fahatsapana ataonareo. Dia Andriamanitra manakrepasaomina anie hamaly fitianareo dia mitombohositra ary mitombohositra sy fahasaovana hatrany mahaliza foana amin'ny asan'ny tompo. Rehefa nisy nanolotra hira ve teo? Tsisy nanolotra dao ary hijeririntsika ary.
dia ny tiandra hira tolotra anareo ary ty ireo ihany satria nareo sy nanolotra hira dia izany nanolotra hira ho anareo indrindra amin'izao pasika zao dia aza vera aza aloha vera manalavitra an'Andriamanitra ianao. Meno finaritra tolera tsika rehetra dia vavatsika ao aoriana an'ity rehetra ity. Tsy lavitra ianao fa ao am-kokoa. Tsy lavitra ianao fa ao am-kokoa. Ivelomana ianao ietsehana. Iainanay fa tsy lavitra ianao. Tsy lavitra ianao fa ao am-kokoa. Tsy lavitra ianao fa ao am-kokoa. Ivelomana ianao ietsehana. Iainanay fa tsy lavitra ianao. Tu es pas loin, tu es tout près, tu es dans mon cœur. Tu n'es pas loin, tu es tout près, tu es dans mon cœur. En toi je vis, en toi je bouge, en toi nous existons. Tu n'es pas loin, tu es tout près, tu es dans mon cœur. Si la bataille now, for all of you, si la bataille now, for all of you, even the night now, it's in love and trying now. You are not far away. You are in my heart. You are not far away. You are in my heart. In you will live, in you will move, and have our existence. You are right in my heart, not far away. Si la vita ianova, ao am-kokoa. Si la vita ianova, ao am-kokoa. Ivelomana
En Jesosy malalo misaotra anao zany amin'ny fitiavanao anay a. Misaotra betsaka Jesosy satria dia mbola notahinao indray zay tamin'ity androany ity dia totosa teto ny fandarana. Voaza teto ny afatrao, voninahitra ny eo anao. Dia tahio Jesosy izay tsirairay avy a, mba tena hivavaka aminao sy antso anao marina tokoa, hitandrina tokoa amin'ny fitondran-tenina sy amin'ny fahamasinana. Mba tonga anao eo anilanay mandrakariva. Halleloia. Mba tonga anao hamaly vavaka anay mandrakariva ary mba tonga anay tsoreraka amin'izao andro farany izao a, amin'izao tamin'ny fotoanany karakaina izao sy ny androny mosarena, fa ho voky foarary dia anana loharano velona foana hiboboka aty anatinay. Dia izany teny izany mba tena amo azo tena aty anatin'ny fiainanay sy ny fonay tsirairay avy. Ka izany teny izany nge Jesosy mba ho loharano miboboka ho fiainana mandrakizay aty anatinay. Aza avelanao angalarin'ny devoly fa avelao hitoetra aty anatinay a, mba hoentinay mandroso hero anay amin'izao fiainanay izao. Na misy tonga teto androany a, mba niandrandra zavatra nangataka falimbavaka, nangatabavaka avy aminao Andriamanitra na fanasitranana izany na fitahinana ninona mety zavatra mety natery azy sy mety mba hirin'ny fony dia ianao any Jehovahandriamanitra hijery akaiky an'izany. Dia aniraka ny anjelinao ianao a, hikarakara sy hanome izay hirin'ny fony izany olona izany. Dia tario amin'ny fahamarinanao izy ireo ho tonga angetaeta ny teninao foana, fa ny teninao ange ny fiainana, ny teninao ange no iainanay, ny teninao ange no fiainanay. Misaotra Jesosy malalo. Dia raha laza saotra sonahitra anao hatramin'izay dia mandrakizay a. Halleluia. Amen. Nao ampandrosiana vavitsika $100 hivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoan'izao. $100 anao ny fitenenana. Jesosy pastora nisaka betsaka ny pastora androana fa tsy tam'izao fantazana fidediny tsy mandeha mahevaka betsaka dia misaka betsaka ny sakafo anatra androana nifatikisana ho an'ity satria anao tokoa ilay Andriamanitra ankaiky izany miantso azy ianao hijery miantso efa marina Jehovahandriamanitra betsaka ilay toerana miantso anao betsaka anefa tsy miantso anao fahamarinana satria mbola manao izay tianao, tsy manao izay tianao, manalavitra anao, manao izay sitraponao. Jehovahandriamanitra ampianarana rehetra rehetra tena hivavaka marina, andeha mahitsy eo anaty anao satria ianao Jehovahandriamanitra tena mihaino anay mihitsy tanandro taminandro mahita anay apelina ianao Jehovahandriamanitra zavatra rehetra rehetra dia hainao atao anatin'ny hezina tontolo izao fa ianao ny fahazavana Jehovahandriamanitra. Asiana rehetra rehetra Jehovahandriamanitra tena hiala mpanao ratsy tena hoe hibezaka angalany sakana rehetra rehetra ahafahana tena mifanakaiky aminao Jehovahandriamanitra satria anao dia Andriamanitra moraly fitafarana ny fahoriana izao fotoana izao vehivavy fa tsy maintsy aminao zany Jehovahandriamanitra sisa olona vavy fitsika ny fiainam-bolana amin'ny Jehovahandriamanitra vavaka eto anaty anao rehetra rehetra amin'ny fiavanam-batana zavaka marina miala mpanao ratsy na hoe miverina tena fivavahana marina Jehovahandriamanitra anaraka ny fitsika tianao araka Jehovahandriamanitra mitondra vavahana rehetra rehetra Jehovahandriamanitra anao any ay manao ny zavatra rehetra rehetra ny olana tsy manaraka ny teninao fa manaraka ny tenin'olombelona manaraka ny teny manaraka ny teny izay tsy evanao Jehovahandriamanitra mbana manaraka fanantenana azy ny firenena Jehovahandriamanitra anao kasika ny olona rehetra rehetra tena tonga olona tena bavaka Jehovahandriamanitra dia miaina firenenao natanteraka izy rehetra tamasoa firenena Jehovahandriamanitra Alléluia. Somary teo ihany ny connexion andrana vavitsika $100 dia somary tsy dia hainareo tsika tsara ny feony fa nefa dia matoky sy mifa dia tafakatra amin'Andriamanitra izany vavaka izay nasandrany izany a dia misaotra azy. Jesosy hamaly fitehanao raha ny vavy $100 dia mitombozy sy fahasoavana foana hatrany hatrany mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Misaotra betsaka ihany koa any rana vavitsika izay mitondra ny tenin'Andriamanitra androany ranabavitsika ranabavy Razana Monika sy ranabavitsika Mesobe Anjana tamin'ny vavaka fanombohana
dia misaotra anareo rehetra ihany koa izay nizara fahatsapana. Dia ianareo rehetra izay nanao commentaire, ianareo izay nanao dikateny tamin'ny teny frantsay, tamin'ny teny anglisy rehetra, ianareo izay tonga teto tsy misy adino ny misaotra antsika tsirairay avy. Jesosy ay marify tenareo dia mitobositra fahasoavana fanatra hatrany mahereza foana amin'ny asa ny tombo. Raha mbola sika amin'ny rahalandra Jesosy ka tany tovelana so matsatsia dia rahampitsonatsika eo aneto amin'ny ity taom-baovao ara-baiboly ity dia rahampitsonatsika mineto amin'ny 7 sasany takany mahazatra dia tahiny tompo aritsika rehetra dia mahereza hatrany. Bonne nuit. Aki radio point radio 12345.com ary aki radio point radio 12345.com afahanao meno ny zabeo kirazana misy zoteny isaky adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo ralina tahiny tompo toantsika rehetra. Amen.